fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Miarabantsika indray toboko lasy toboko vavy eto amin'ity fandarana ho aizitsika ity amin'izao anio izao manomboka amin'ny teny ity aloha zany noho ny fiazakazaky ny teodraram-pirenena amin'izao fotoana izao dia ho isan'andro no hainotsika nyity fandarana ho aizitsika ity ary erahana amin'ny talen'ny famoahana ny gazety ao anivon'ny groupe Ultima Media tahaka ny mahazatra. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinay ary miarabako zany ny ropiantsika izay anarakatsika zany isan'andro parapatapitry ny ataontsika hoe ny farany volana oktobra izao. Ya ny anokafatsika azy ny eo amin'ny resaka pirenena indrindra mahakasika ny kontinanta be any Afrika. Frank Ramarson miona any Afrika atsimo ny filoha frantsay François Hollande sy ny filoha Zuma amin'ny ankapobeny moa zany miompana amin'ny fiarahamonina ato karaha teo karena ny firenena rotota ny resaka na izany zany nefa voaresaka ihany koa ny politika ankapobeny ny kontinanta any Afrika ny andikano zay feona ny ngeza ty Afrika sy ny filoha frantsay zay. Ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao dia ny politique étrangère ny socialiste zany hoe ny frantsay zany gouvernement frantsay vaovao dia miompana tanteraka amin'ny continent africain. Zany hoe raha fantatsika manko fa dia ataontsika hoe manadio tena ihany sy bureau de régulation izy amin'izao zavatra nitranga tany aloha sy betsaka ny olana mipetraka teo amin'ny hoe affaire ny voarianina iny ny nalany any Andriamatoa Gbagbo na nalana azy teo amin'ny fitondrana zany hoe tamin'ny andro Andriamatoa Sarkozy. Teo ihany koa zany tany Sénégal le nisy an'io discours de Dakar le ataontsika hoe manapepoko ny vahoaka africaine Andriamatoa Sarkozy ary le anankiray dia tany amin'ny Libye zay ataontsika ngamba dia nisy ale nahafatany colonel Kadhafi zay tamin'ny fanafina ataony Andriamatoa Sarkozy. Ny Andriamatoa Hollande zany dia tametraka fa hoe isany dia ataontsika hoe firenena makato ny firenena an'ireo ataontsika hoe firenena africaine ka tany Sénégal zany izy ataontsika hoe nanomboka resaka momba ny ataontsika hoe journée politique africaine vaovao ary dia nilaza fa dia hoe tsy tsabaka tsony ary tsisy tsony natao France Afrique. Zao izy moa nakany Congo RDC tamin'ny sommet francophonie tamin'ny heritonda tano ihany fa nangatsika dia nangatsika tokoa ny fifandraisanisy Andriamatoa Kabila. Aveo moa zany dia nisy an'le ataka ataony olona hoe islamiste tany Mali, avaratry Mali zany dia nisy intervention française tamin'le resaka ataontsika hoe Côte d'Ivoire kamala tamin'ny andron'ny Andriamatoa Sarkozy Ouattara akitofonana dia tsy nanaiky mihitsy ny Andriamatoa Jacob Zuma amin'le fitsapahany frantsay toko tsy nanaiky io izy niaraka tamin'ny Union africaine le tany Libye fa tateo reny zany nisy fampararahana dia tana ohatra fa lasa filohan'ny Union africaine commission de l'Union africaine le Ramatoa Dlamini Zuma sud-africain ary nisy koa alohan'izay nisy an'le intervention tao maramina frantsay nanavitra an'ireo ataontsika hoe teratany tany Bangui zay posizé le Jacob Zuma no niaro azy dia nisy maramina sud-africaine nateo craque ireny moa zany aveo nisy fampiresahana Andriamatoa Hollande sy Andriamatoa Jacob Zuma dia ataontsika hoe nampodina ireo maramina avy any Afrika Atsimo nisy filtré moa izy amin'ny teny fahaizany olona amin'ny teknika maramila dia nifanaraka amin'izay zany ny Afrika Atsimo sy la Frantsa dia io nakatoaviny ny Afrika Atsimo processus tany Mali fazadino fa raha fa miteny Afrika Atsimo no dia nakatoan'izay koa zany ny Amerikanina dia le tsy nisy tsony ny disadisa tamin'ny Andriamatoa Jacob Zuma sy ny fitondrana socialiste. Misy ifandraisany amin'ny teodraram-pirenena eto amintsika ve zay fionana teo amin'ny filoha Hollande sy Zuma zay tia risy tonga ny Afrika Atsimo mazava hoazy ny sary zany fa Madagasikara tsy maintsy sarino anatiny io ka ny efa nisy zany fifanarahana ny Afrikana tatsimo sy ny frantsay momban'izay ka Madagasikara zay ka SADC ohatran'izay mihinan'izy ny Afrikana tatsimo ny firenena matanjaka zay anatin'ny SADC. Ina ny zavatra mety hitranga dia mbola miverina ihany sika amin'le resaka eto hoe ny Ravalomana sy ny Molotoana ny Rajoelina sy Molotoana ka androany zany zao no farany any Afrika Atsimo fiaingan'Andriamatoa Hollande. Ny zavatra communiqué tsara fatarina zany zao dia hoe ny
groupe international de contact reo zany zay nisy teto SICEM dia ny afrikana tatsimo sy ny frantsay ary ny amerikana zany no mifanamboatra zao am'izay ho avy ty Madagasikara ty. Ao zay raha io mason'olo ny fivitianatsika de hitatsika io zay toyny fa hatram'izao moa zany zao de fantatra fa Andriamatoa Robinson Antoine Andriamatoa Marc Valmana ary ny Teminila Andriamatoa Erajonary Mapiana Antoine Andriamatoa André Ratsuel socialiste moa zany tsy hanao zay frantsay zay resaka nama ataontsika hoe poulain ozy ny teny frantsay ny André Ratsuel zay sy ny poulain de Marc Valmana zany raha le fanazavako mekto satria any ivelany ny fanamboarana an'izay ho avy Madagasikara ary ataoko ngamba fa misy any zany eo amin'ny fampilizan-kevitra eto ny ataontsika hoe ny conséquences ositsika eto amin'ny campagne électorale hitanao zao fa mikamvoaka daholo ny affaire maloto ny sasany nanina tamin'ny andro taloha na tamin'ny andro ankehitriny ary zay ataoko hoe ilaina ihany zany anatin'izay hoe mifitoniana fahaton'ny ataontsika hoe ny campagne ty satria miakatra foana ny tension eo anivon'izay ary mazava ho azy zany fa raha tsy manaraka ny ataontsika hoe géopolitique de very tanteraka anatin'izay fa de zay moa zany zava-misy. Voaresaka ao ny makasika an'izay fifidianan'izay Franck Ramarsson 10 andro latsaka eo ny 5 oktobra de tonga ohatrotriny ahoana no fahitanao amin'ny akapobeany ny fiomanana ny fanomanana n'izay fifidianan'izay. Ny zavatra mahagaga anie zao sinezy ary zay no tsara resahana ihany eto satria misy statistique zay mivoaka navoaka ny senita hoe tapitra tamin'ny 6 oktobra zany ny ataontsika hoe ny famerana ny ataontsika hoe nisy mpifidiana tena moka chiffre izy hoe eo amin'ny 7,120,000 électeurs zany inscrits no hitan'ny zareo hoe olona hifidy ho filohan'ny république amin'ny 25 oktobra zany tsisy tsony zany ordonnance fa tsisy tsony. Ny zavatra mahagaga nefa fa tamin'ny fifidianana ny filohan'ny république farany fito taona lasa zay de tamin'ny 7,700,000 habitants inscrits tao zany ny olona mifidy zany hoe raha ohatsika zany manao kajikajy de eo amin'ny 180,000 ao zany ve mitombo ny inscrit am'izao fotoana zao tokony mame fanazavana ny senita momba an'io satria mahagaga ihany raha tizaka 10 taona zany tamin'ny 2006 efa 12 taona izy ary ohatry firy croissance démographique misy eto ka ozako fotsiny raha zay fotsiny aza de mizavatra zavo misy lesiko angoesabe tsara zavan'zay faharoa de azy tadidinao fa tenanao opération de jugement supplétif du ministère de l'Intérieur. Ni vokatra mivoaka tamin'io de misy eo amin'ny 1,500,000 no hita zao hoe nahazo karapanondro zany amin'ny jugement supplétif. Reo nefa ve tsy anatin'le ataontsika hoe liste inscrit am'izao fotoana zao ary zavatra zany zany hoe misy zany sa nana tsy tapopoko zany raha milaza fotsiny aho hoe 100,000 na 150,000 isataona namboka tamin'ny 2006 nahazo 20 taona raha Madagasikara na de kelikely ary zay tiako lazany zay dikan'izany zany fa eo amin'ny 2,2-3 io zany tsy tale électeur am'izao fotoana zao nefa amin'le zavatra ho atao de misy 3,000 zany telo arivo zany mbola mpifidiana no foroniny nampiana am'izao zavatra zao zay atao soina raha ohatra zany manao kajikajy io de mahatrany 250,000 votants zany le io nefa nylazan'ny ministère ny attitante fa tsy maripotsy zany famorona an'ireo raha am'izao chiffre amen'ny senita io dia manontany keo eo amin'ny fikarakarana satria amin'ny ataontsika hoe processus général de gestion des élections tamin'ny 9 octobre zany no nataontsika zay ny arretagena bureau de vote zay marina de tsy maintsy mivoaka zany journal officiel raha anatin'ny zavatra procédure normale de rehefa hita zany zao ny bureau de vote mifanampiny zao ny isa bureau de vote tena iso de mivory raha Madagasikara ny assemblée générale fokon'olona so satria mety maharakotra amin'ny Madagasikara manontolo manko ireo candidat généralisaina ary ko ny fokon'olona zany manendy olona mahitaratasy ao aminy mba ameno ny bureau de vote zany manendy ny bureau de vote ka eo amin'ny lafin'izay nefa mbola misy ko raha tamin'ny andro taloha satria rovana alohan'ny fifidiana zany de efa tokony fantatra dia manao formation hoan'ireo fokon'olona sy olona zay tendrena de zay zany no ataontsika hoe raha ohatra de anao fifidiana manara-peny zay normal ty zany zao lazako le nombre de électeurs mahagaga fa io ihany zany nombre d'électeurs tsy tapopoky ny 2,5 le fanazavana tsara omena ihany afahatelo ngesabe de resaka le hoe ety manana moyen financier raha ohatra nao nareny ministre ny vola na ena mihitsy
ny vola amin'ny crédit de fonctionnement tsy amin'ny farany taona. Dia ahoana zany manjaka ty aloha ny androany dia mbola betsaka ireo filopokotany eran'ny Madagasikara mbola tsy nandekarana fa enim-bolana zay. Dia reo zany tena amadio fo tokoa hiasa amin'ilay izy. Faharoa dia eo amin'ilay hoe tsy maintsy tomobily-panjakana, fitaovam-panjakana no manampina amin'ny voka-pifidianana eran'ny bureau de vote eran'ny Madagasikara. Ny crédit carburant efa nolazaina fa eo amin'ny mbola ananany eo amin'ny sitrona 17 milliards d'ariary sikala sy carburant mbola tsy volo. Eo koa zany amin'ny fikojakojana amin'ny kodiara fiaraka ty ho an'ireo zay andeha ak ny voka-pifidiana any amin'ilay tany lavitra an'izany ireny. Dia afrina zany tena tonga any amin'ny senita maro na dia eo zany ny téléphone portable na dia eo ny ataontsika hoe vokatra ofisialy satria tsy azo vokatra ofisialy zay meny candidat ray raha tsy certifié ny any amin'ny senita ihany mame azy. Firanjo aty hoe zany vao tonga atsika fa andro avirana ny amin'izao fotoana zao. Misy lesoka tanteraka zany ny fikarakarana sy ny fanomanana amin'izao fotoana zao Franck Ramarzone. Zay na tonga hoe mame an'izay ataontsika hoe remarque fanamarina sy fanananganangoza be zany ary etoko ngamba fa hatramin'ny tiditro fonction any amin'ny commune ary mbola tsy tonga dia ahoana zany ny fomba tena anatanterahana marina an'ilay fifidiana amin'ny 15 oktobra. Zany hoe engany io iaho hoe tena hoe misy zany ataontsika effort ezaka angoza be ataon'ny senita fa amin'izao fanehany zao dia mangina ministère-ny atany satria tsy teo ataontsika eo atao tompon'andraikitra amin'izao ataontsika hoe lesoka zay misy amin'izao fikarakarana fifidiana zao. Fa na zany na zany Franck Ramarzone aloha zany ny 17 oktobra omaly 5 taona ny République an'i Madagasikara amin'ny akapobeany vitsiny na alala na tadidy an'izay tantara zay ilaina fampatsivana fo ihany satria anisan'ny mahafirenena ny firenena ireny tantara. Nangina matsy ny ataontsika fitronana zay mifandimby tamin'ny andriamanitra littérature satria izy matsy namotsika ny République voalohany ary asadiny fa tamin'ny 17 dia ataontsika hoe fikomina miady amin'ny ataontsika fifangejan'ny farantsay ny firenena malagasy zany natonga an'izao amin'io fa kosa na dia ambadika azy ny fikomina nefa ny tsikomakomba n'ireo mpitona farantsay zay tianala Philippe Tsirana tamin'ny Philippe Sivondatsirivo satria izy efa narary ka tena tonga n'andriamanitra tadiro ny telo taona tamin'ny 75 andriamanitra didirantsira ety ny fitondràna na tiany na tsy tiany dia ny farantsay anisan'ny nametraka azy tao fa izy ny namatika an'ireo ataontsika hoe namana zay niaraka nikarakara azy tamin'ny fikarany fitondrana zany hoe nandeha tany amin'ny Russie soviétique sy ny sinoa tany amin'ilay socialisme sy nampangirifiry amin'ny malagasy 15 taona lasa zay filaram-bary ny ataontsika hoe nisy ny DGT nisy ny 91 maromaro sy lesany na dia ataontsika hoe miteny eo amin'ny radio ary izy hoe za mahita volotso zao tsy ahitanao zany fa mangirifiry ny malagasy zay. Miresaka amin'ny République voalohany ianao manko dia zao hoe tamin'ny 17 oktobra 17 zany niforona ny République voalohany zany hoe no foarana les lois d'annexion tamin'ny 1970 zay nitondran'ny frantsay kolonia à Madagascar. Taloha kelin'izay raha tonga teto ny général de Gaulle dia nitodika izy tany amin'ny lapan'ny mpanjaka dia manjaka miadana ary dia miteny izy hoe demain vous serez un état souverain. Zany hoe tsy niverina tamin'ny fitondrana andrina mpanjaka sika malagasy fa nintsy ato anatin'ilay république. Zay mahatonga anatao Philippe Tsirana no père de la république ary le 14 octobre dia hoe nitsangany république Madagascar zany hoe état autonome dans la communauté française fa miandalana amin'izay nitondranantsika tao anatin'ny fahaleovan-tena tao anatin'ny roa taona zany 58 à 60 zay zany misy an'izay tao zany nisy le ralliement ho an'ireo zay nanao tsy tamin'ny référendum hoe zay tsy mila an'ilay état autonome moramora fa vonteny Philippe Tsirana goetiko amin'ny fahaleovan-tena dia betsaka zany ro nato journaliste zay hoe tena nao mary zany Philippe Tsirana zay ko mahatonga azy hoe raha ny fahaleovan-tena. Ny zavatra azo ambara manko dia zao rehefa miteny hoe première république ianao dia milaza ny olo sanaky ny pateso ny PSD tamin'ny 1956 no miforony marina fa PSD Philippe Tsirana marina fa hoe nilazaina fa nisany namorona amin'ny pateso misy tamin'ny 46 fa niala teo izy dia namorona ny PSD niakatry topoka la Resampo topoka la Boutkiky topoka la Calvin Tsebo
tokony raha makasoavina sy ny sisa tateorina fa ny PSD dia ataontsika hoe émanation ny SFIO. Izay le lazo hoe zany première république zany dia émanation na socialisme SFIO fa tsy zanaky ny patesme tolo kozy hoe zanaky ny première république ka tsara ihany manko mari an'izay satria be mafangaro zavatra tamin'izy ny ataontsika hoe izay nataony Philibert Tsiranana zay hoe niverina tamin'ny fiandrianam-pirenena sika lasy zany après 58 dia nahazo toerana tany amin'ny ONU tsika. Hitanao tao fa tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina tao tsy nahazo ny teny tany amin'ny ONU tsika very le jour ary tokony ama eo amin'le souveraineté internationale zay le afaka tokony hoe miteny amin'ara Madagasikara ny vela hafa le souveraineté zay lazaina hoe fangejana hoe fidirany vahiny anatin'ny gestion vraiment nisy accord de coopération tsy raha ohatsika raha tatanany fireneny lehibe tsika tateorina tamin'ny frantsay zany hoe am'le hoe hiditra anatiny fampandrosoana tena izy ary maro zava-bitany tsy ny lalana rehetra ngeny tracé-ny route première république nao azy ny infrastructure mbola hitanao ihany mbola misy na hoe politique agricole reny grand aménagement hydrorisicole reny na ny infrastructure moderne fa ny zavatra lefoka fantatra fa hoe ny fitondrana PSD tamin'izany dia hoe ohatran'ny fitondrana parti tokana sy 80% élu dia avy any aminy fa nisy io nefa nataoko hoe karazana na dia teo azy niteritery tamin'ny Andrinandriamatoa Tsarana san'izay ny hoe misy fanankalozan-kevitra any amin'ny mpanohitra zany hoe tamin'ny rahanareo fa benta teto dia mpanohitra nefa rehefa tonga ny tombo vaovao na 26 juin tonga tête de file dia tonga foana Andriamatoa Philibert Tsiranana ary nisy ihany koa nefa ataontsika hoe na dia teo azy na filazana fitromena tany atsimo nisy zany ataontsika hoe karazana apaisement pardon réconciliation tamin'ny Andriamatoa Tobokala Tsiranana sy Monjatsonina tany Tulaar après an'ilay nisy hoe répression sy nisy zany zavatra anatin'ny tantara zany hoe misy ataontsika hoe karazana kolotsaina culture zay nisy ary teo amin'ny lafiny économique dia azo adino hoe fa Madagasikara nisan'ny pays telo voalohany tao anatin'ny tamin'ny fitopolo tany farin'ny taona fitopolo tany zany tsara tsy aovony zany ny rétorikiste théorie satria hoe tamin'izany tsisy olana tsisy problème ary kena zany fa olona reny no manao ny réhabilitation lalana toy zany ohatran'io dia matoa Marc Valmany nanaraka an'izay satria sika merina service eke koa sika nandro fa ny zavatra tsara mareny angamba somary gaga ihany hoe naniny tamin'ny taona ity no nankalazaina ny 14 octobre rehefa 5 taona depuis 75 zany tsisy firesahana tsony zany hoe saika nisy zany ao anatin'izay hevitra communiste manko zany hevitra taloha le hoe taliban hoe fafongo tantara Madagasikara dia tamin'ity zany naverina zany hoe hevitra 10 octobre verina amilony ny zavatra eto fa amin'izao fotoana izao efa voaresaka tao ihany mahakasika ny hoe zanaky ny république iza ny manana karazana fandarana asa manakaikikay kokoa an'izay république voalohany zay Franck Ramarsona amin'ireo candidat reo ohatrany hoe miangatra raha miteny hoe satria za secrétaire général ny fiambanana zana première république dia ny mombany hoe chargé de développement zao teo dia Andriamatoa Andrinjanafiely io tena manana fandarana satria izy teo ampitondrana izy hoe manana an'izay esprit zay eo ihany koa nefa raha lafaka sentiment ndraiky resanao dia eo koa zany Andriamatoa naratiraka sy zafikeliny tsy hoe na zanak'olo-poralamy didirity fa zafikeliny ny Jean-François Zarzarson eo koa Andriamatoa Camille Vital sentiment dolo zany resaka sentiment dia eo zany Andriamatoa Pirodonavelo zay zanaky ny olona tomofinany taizany olona fitonany Tsiranana zay efa ny Nosy-Beanala sy ny ray aman-dreny rahateo dia isany nitondra tao amin'ny Sénat tamin'izany ny zavatra teneny koa fa raha programme sy projet dia ny Andriamatoa Andrinjanafiely zay zanaky ny député maire nakadinandrina izy tamin'izany PSD ary rehefa hitanao ihany koa avay zay ilay olona rehefa miteny Andriamatoa Andrinjanafiely mahay miresaka any amin'ny tantsaha amin'izao fotoana izao satria hitako hoe na ny teniny ary dia tsotra hitanao azon'olona tsara
azy rehefa ny Gilbert Samos dia olona bovio izy ny olona ohatr'izay koa mahakavaly tamin'ny androny olona nanao nytiako mipetraka tany Tsirabe mipetraka tany amin'ireny coin reny mahay miresaka amin'ny ataontsika eny ambanivohitra malala zany problema fotony misy azo malagasy zany ireo tantsaha zay nataoko hoe Andriamato amin'ireo candidat ireo no tena mahana an'izay fa tsy hoe saritsarina candidat koa nefa ny hoe satria tohanany dada dia hoe mitovy amin'ileko ihany saminy samy hafa ny olombelona amin'izay zavatra izay. Isoranao teto amin'ny fandaranao isika androany ary Franck Ramarson. Sotranao sinesaka misotrako zany anireo zeninantsika misoraiko. Ia hanomezana fotoana antsika ho amin'ny rapitsondray araka ny voalaza teo amin'ity fandaranao isika ity andeha isan'andro eto amin'ny Alliance 92. Mandrapita fandray tompoko lahy sy tompoko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.